Vaovao hafa ihany koa nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fiondronam-be ny paositra maneran-tany androany ny paositra malagasy. Andro izay ahatsiarovana ihany koa ny 520 taona niovan'ny anarana ho paositra malagasy raha PTT izany teo aloha. Androany ihany koa no notokanana ny biraon'ny paositra 590 manerana ny Madagasikara dia ny biraon'ny paositra eny Vazakosy Antomadinika. Nanatrika izany Andry Lalain'Andriamasy sy Rivinirina Tekaleo. Ankoatran'ny asa nafantarana azy teo aloha dia ny fifandefasana taratasy entana ary vola. Dia efa miezaka manokatra tolotra vaovao ho fanampinareo mpanjifa azy ny paositra malagasy dia ny fandraisana sy fitahirizana vola. Misy ihany koa ny farany teo moa zany ny paositra monnaie izay azo lazaina hoe système bancaire no ampiasaintsika aminy, zany hoe mobile banking zany izy io, ahafahanao manana compte anankiray manaraka anao izay alenao eny, ahafahanao manokatra compte mametraka vola dia maka vola, mandefa vola sy misarika vola arakaraka izay filanao. Efa maro ateo ireo mpiasa amina ministera na orinasa tsy miankina ary ireo mpiasa amin'ny paositra malagasy no mandraigny karamany amin'ny alalan'ny tolotra ataony ty orinasam-panjakana ity. Antony nanehoan'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana amin'ny paositra malagasy ny fananganana vondrona miady amin'ny kolikoly izay iray asa amin'ny Bianco. Zavatra isan'ny andraikitra lehibe ho raisin'io selule io dia aty amin'ilay sensibilisation. Andeha tetin'ny birao rehetra eto Madagasikara zany mpikambana amin'ny selule io hifanentana anazava amin'ny mpiasa rehetra hoe ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Izay le volet sensibilisation zay zany ahitana azovahana be dia be amin'ny asa ny selule io. Fa dia mazava ho azy koa moa fa amin'le mava selule zay dia azo mikasa tsirairay koa no mametraka fitoriana amin'io selule io raha ohatra ka sanatria misy trangana kolikoly mety voatsikaritra na hoe fanodikotonam-bola mety tsikaritra ny mpiasa tsirairay ao anatin'ilay toeram-piasana. Miezaka miparitaka maneran'nosy raha teo ny paositra malagasy. Notokana androany ny biraon'ny paositra malagasy 520 dia ny paositra etsy Vasakosy Antomadinika sady nankalazana ny andro ho an'ny fononam-ben'ny paositra maneran-tany. Ny paositra izay mampifandray ny tanàna maro ny firenena maro ihany koa izany indrindra no avy hatrany dia hitondrana antsika any